Faly marabanao indray tavaverina eto amin'ny tuto sans casse ato anatin'ity vidéo ity tsika ty resaka indray momba ny micro. Micro efa haitsika olona rehetra mahafantatra fa resantsika androany maromarina kokoa dia ny micro à main zany hoe ny micro natao hirahana mety hitantsika any amin'ny conférence any amin'ny karazana zavatra maro isan-karazany fa izay aloha no resantsika eto. Raha tsy ahivintsika fotsiny dia ny micro misy karazany type de connexion any misy ny micro filaire dia misy ny micro ohatran'ity zay ohatra omeko anareo ty dia micro sans fil. Ny 98% ny olona rehetra dia tsy mahay miteny amin'ity micro ty na hoe mihira na tsy fantatro manao karaoké isan-karazana. Eny fa hatramina karazana président ara dia misy mitazona micro ohatran'izao dia miteny ohatran'ireny tsy fantatra ireny dia zay no antony ho resantsika an'izay eto. Inona ny zavatra tsara ho fantatsika voalohany ato anatin'ity micro ty tsy ato anatiny fa eto moa zany zara anankiray partie anankitelo izy. Anankiray voalohany ty le capsule dia ny faharoa eto no tokony hipetraka ny tananao dia ny fahatelo ilay émetteur. Ty zany ho an'ny micro sans fil zany dia misy émetteur fa ho an'ny micro filaire dia mitsatoka ny fil. Ngamba ny efa hitanao zany tsy mila asehoko intsony ato anatin'ity vidéo ity. Eto amin'ity voalohany ity eto anao no miteny dia kapteny ilay izy. Dia ny zavatra tsara ho fantatra indrindra dia eto ny tananao no mipetraka, eto ny tananao no mitazona. Tsy aty ambany zany tsy manakona ny émetteur, tsy aty ambony manakona ny capsule satria eto ny tokony hiditra le feo nefa no takomanao le izy dia ratsy be le feo. Azonareo zany eto averiko ihany eto amin'ity faritra ity ngeza be mihitsy le faritra io fa tsy fantatro hoe maninona no aty lareo no mitadina hoe aty io no hitazomana rehefa miteny. Faharoa manarakaraka izay dia asivy eo amin'ny tanana kely anankitelo ohatran'izao ny elanelan'ilay micro satria raha manatona loatra le izy dia misy natsoina hoe plosive lasa dia amin'izay fotoana izay na alaverinao kely le izy na mila antony karazana zavatra tony intsony natsoina hoe bonnette petraka eto ohatrany hoe éponge kely mba manala an'le rivotra be miditra ao anatin'le izy. Ao anatin'izany ihany koa raha ohatra ka somary lavidavitra le izy dia mba hialana amin'le son saturé be satria le karazana micro anao tsy voatery micro tena tsara be ohatran'ity anaty dia mety ho lasa saturé ny son an'le izy dia manana balance tsara indrindra zany ianao raha ohatra ka misy an'izay distance kely anankitelo zay. Arak'ilay lazako hoe eto anao no miteny zikan'izay le micro zany tsy ataonao aty ambany aty hoe tsy mahitsy tsara na hoe ataonao mihoaka ohatran'izao tsy fantatro hoe ohatranao na style tianao hanaovana azy fa ny tena tsara indrindra dia tokony hifanitsy amin'ny vavanao. Avy eto ny feonao no mivoaka dia tokony hifanitsy amin'iny zany ilay micro dia amin'izay fotoana izay eo tsara. Zavatra tsy azonao atao ihany koa dia ny manakaiky an'ilay enceinte izay mamoaka an'ilay feo. Izy ity zany na dia ohatra ka micro sans fil dia be dia be nareo ohatran'ny hoe pasteur dia mandehandeha dia sady style kely mihirahira mandehandeha ohatran'ireny la voix d'or sans sisy ireny fa izao rehefa misy an'ilay enceinte eo mamoaka an'ilay feo dia tsy azonareo atao ny manakaiky azy. Eny fa na dia amin'izao fotoana izao aza misy natsoina hoe anti feedback mahay be koa ny technicien dia tsy afaka miregle izy fa tsy azonareo atao ny makeo devant an'ilay enceinte mba hialana an'ilay effet Larsen. Eto ndray dia tratra daholo tsika rehetra mihitsy rehefa mitesta micro amin'ny voalohany dia le tsofina na kapokapoka amin'ilay micro tsy azo atao izany satria manimba ny durée de vie an'ilay micro. Ho an'ny micro hafa tsy manino ohatran'ny ty anahako ity zao arak'ilay lazaiko teo hoe qualité ambony sy ny sisa fa le zavatra ananareo any vetivety dia simba satria misy membrane ao anatin'io dia ho reraka ilay zavatra mitazona an'ilay membrane raha ohatra ka zay tonga ray dia hikapokapoka eo daholo isika mianakavy. Raha tianao hiakatrakatra kokoa ny nivoanao amin'ny fampiasana micro dia zao misy teknika anankiray indray ho lazaiko anao raha toa ka mihira anao amin'ilay micro ka miteny mafy mihira mafy zany hoe manakatra kokoa dia zao ny manalavitra kely an'ilay micro amin'izay fotoana izay ianao ihany no migérer ny dynamique anao dia manana fahaizana tsaratsara kokoa zany ianao ao anatin'ilay izy. Misy détail madinidinika ihany koa anatin'izany ny fampiasana bracelet na ohatra hoe peratra ngeza be. Raha reny zavatra ireny no mipetraka miaraka amin'ilay micro eny fa na dia misy anti bruit aza ilay micro ka raha midonadona amin'ilay micro na ohatra hoe mikiritsandritsana dia hoeno any amin'ny son façade ilay izy raha ohatra ka manao prise nareo na ohatran'izany dia tsy ho récupérer mihitsy ilay fotoana fa dia tsahivo izay hoe ilaina ihany koa fantatra hoe inona koa ny firavaka ampiasainao ho an'ireo fa azo lazaina hoe efa avancé mpihira artiste sotrosany ity micro ity dia misy zavatra tsara ho fantatrareo ihany raha ohatra ka mividy micro sans fil nareo na micro filaire arak'ilay lazaiko teo rehefa micro à main dia mila fantatrareo hoe ity capsule ity dia afaka
misy karazany ny capsule. Ohatrany ito hitanareo ito zao raha otsoatsika dia ity capsule anankiray ity zao dynamique zao ty microdynamique zao izy ity. Mbola be dia be ihany koa ny directivité ao anatin'ilay izy misy hoe cardioïde, supercardioïde sy ny sisa fa zarantsika anankiroa fotsiny ilay izy ny microdynamique dia tsara ilaina ampiasaina rehefa ohatra ka ao anatina environnement kotaba be ohatra hoe répétition na ohatra hoe sur scène ianao nefa misy batterie sy ny sisa dia ity zany tsara indrindra satria mahazo son mafana ianao nefa tsy voatery capter daholo ilay manodidina rehetra. Mety mitovy endrika aminazy ihany fa misy ny capsule à condensateur. Ny paoziny ety ivelany dia mitovy ihany satria ohatra zao ihany izy fa ao anatiny ao à condensateur indray izy ohatran'ny micro studio reny dia amin'ireny indray azahoantsika kokoa mahazo détail tsara kokoa zany hoe raha ohatra ka manana environnement ianao hoe tena milamina tsara ohatra hoe manana trano ianao traité ny acoustique ao anatin'ilay izy dia mba azahoana détail tsara indrindra dia ny micro à condensateur zany hoe ny capsule à condensateur no intéressant ho anao. Ho antsika professionnel indray ny micro rehefa vita ny fampiasana azy dia zao ny ty bonety ity azo atao ny manasa an'izy ity raha ohatra ka tsara le qualité an'ilay izy raha ohatra ka le tsy dia tena tsara dia aleo soloina vaovao ny ankoatran'izay fafana tsara amin'ny chiffon sec le izy dia rehefa vita izay dia atsofoka ao anaty trousse kely izay vao ampirimina satria raha tonga dia afangaro miaraka amin'ny micro rehetrarehetra izy dia mety ho pepo izy betsaka ny zavatra efa hitantsika ao anatin'izay zany hoe ny maintenance ihany koa zany dia mitondra ny durée de vie an'ny fitaovanao. Mino fa manomboka androany noho izay rafitra miova izay dia anomboka ahay tazona micro daholo tsika ary anomboka ahay hihira tsara amin'ny micro indrindra fa ahay taiza ny fitaovantsika sy mahafantatra ihany koa inona ny zavatra tena ilaintsika. Manasanao ametraka ny partage satria hatramin'ny filoham-panjakana ka hatramin'ny olona farak'izay kely dia tia mihira daholo sika rehetra nefa nisika tsy mahay mitazona ny micro io ka noho izany mametra ny j'aime sy ny sisa raha hitanao hoe ny ilainao le izy ary zarao amin'ny namana rehetra le izy dia azadino misabone amin'ny page sika sy ny YouTube tuto son gasy. Veloma daholo.